ity zany a boky amboarana angano izy ity amin'ny teny malagasy amin'ny teny français zany hoe bilingue izy misy angano anankidimy soratako ato anatin'le izy ary nanao sary moa zany a de Max Zavindraibe. Nisy tena miforonina fa nisy ihany koa nalaina tamin'ny malagasy efa nisy ohatra ny rapito zany zao no efa hoe angano efa misy fa ny fomba nanoratana azy de amin'ny zany hoe nisy famoronana ihany zany tao anatiny ihany koa fa niainga tamin'izay zany ny aingam-panana nanoratana izy hoe rapito. Taolo malagasy ny angano tena nabiazana ankizy tsy sekoly tamin'izany fa de rehefa hariva de mitantara angano eo amorom-patana zany ny renibe ohatr'izay de reny zany no miampitany amin'ny ankizy de rehefa manoratra angano zany de tsy maintsy misy foana ny afatra mihinany ankizy eo anatin'izy ary tsy ny ankizy ihany mahazo an'le afatra fa na ny lehibe koa azy. Ny nanoratana ny angano aloha ny angano anankiray zany ataontsika eo amin'ny tapakandro eo ny nanoratana azy de avy eo moa iny zany izy reto tsy hoe niaraka niforonina nisoratana tamin'ny fotoana anankiray fa fotoana samihafa nanoratana azy de avy eo moa zany de alefa any amin'ny édition jeune malagasy le izy amin'ny hoe fomba anaovana azy boky de misy zany ny ataontsika hoe mety hoe fanamariana fanatsarana avy any de miverina ty le izy de atao zany rehefa afapony rototo eo amin'le angano de alefa any amin'zareo am'izay de izy am'izay no mikarakara azy ihany sy miresaka amin'ny mpanao sary. Zany sary soratra ny soratra rehefa tonga ny haricot am'saty amiko de tsy maintsy mila mamaky anazy mazava ho azy de miaina an'le izy de manofinofy an'le izy ao de na andro eo na alina zany afaka manofinofy de rehefa mipotsaka ny sary eo anatin'ny sainan'ny imagination zany de miezaka koa hoe manao apport kely hoe mety asiana an'izao na tsara misy apport hoentiko koa zany anatin'le zavatra de zay ao zay vao manomboka manao resaka hoe fa sary vita-tsaina zay vao manomboka manao ebosy de miara-miaina amin'ny personnage eo rehefa manao an'le sary azanao hiainana raha malahelo izy zany de miezaka nohatr'izay ihany koa anatiny ao raha misy tsapa ao anatin'ny tian'ny mpanoratra hoe te ampita farina izy de ny tena mihitsy moa da mitsikitsiky vendrana kely eo anatiny ao zany mandefa an'le atsikina koa fa le zavatra io tsy vita le sary raha ny amiko alohany raha tsy ezahako hiainana eo ampanaovana azy mihitsy eo amparanaovana azy le sary de mampifoka le sary koa nazy zavatra ary very koa fa tafita ho azy rehefa misy resaka le hoe tena torapo tena spontané ohatran'izay le zavatra tafita any amin'ny ankizy le izy. Ilay lolokely jejo ndray fahavaratra misy lolokely ray tsara loko nakamamy sy nandindity eo amin'ny zaridaina sambatra loatra lahy ianao ry lolokely sady tsara loko no mahay mikopakely atrery vo maika jejo le lolokely nga zany ihany mbola afaka mitetotoerana mafinaritra marobe ihany koa fa tsy mba tahakanareo voninkazo tsy mba afaka mialy eto tena mampalahelo mihitsy nareo ka tsy manaka atao afa-tsy manome mamo hoan'ny sasany fotsiny ka atahoana fa samy manana ny anjara tandrify azy ny rehetra soa ihany aza fa mba afaka mizarano mamy tahako zao zay anasoavana ny hafa tsy ataonay filan'ny-dratsy mahita fotsiny nareo rehefa azonay mamy de ilozana eo nareo fa tsy misy mahatsiaro akory tsy na tentson'ireo voninkazo fa nanga sy azo fotsiny fa raha mbola variana teo le lolokely de indro tamy ihany koa ny tantely mba akamamy teo amin'ireo voninkazo fo nandre fimonomonon'ilay tantely anefa ilay lolokely de soreny mandehany ianao fa manelingelona ny fiedanako biby ratsy tsy misy ilana azy aza mba manao an'izany fa tsy mbola nanaratsy ianao ahoana koa moa no asainao manaratsy za sady tsara loko ny tsara bika fa za tenao tsy misy hojerena na kely azy tsy afaka ifampitaha amiko velively